Soc à vitre en août à Pénac. 033 11 256 63. Soc à vitre en août à Pénac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vaovao, faux shampoing citron, papaye X-Mont, am sachet Stavoin. Manolotra anao ny vaovao. Any amin'ny HCC ny lilaky le fahamahan'ireo olana rehetra ny amin'ny tsy fanaran-dalàna velona eto amin'ny firenena raha nambaran'ny KMF Knoe androany. Tsy nanolotra anarana ho tendrena minisitra ireo antoko sy fikambanana politika avy eo amin'ny vondrona ambodivona andrasana manomboka ny hoalina kosa ny fahaterahan'ny gouvernement Taravelona Rivojean. Fantaniana mipetraka ankehitriny amin'ny hoe mbola azo atokisana ve ny fifidianana ho tanterahan'ny senita sy ireo ratsa mangaikana rehefa nanana etaeto prime ministre izany hoe hanao politika ny filopitarika izany. Ho tafakatra 7 sy 5 nisan'ny komuna ifidianana be ny tanàna treto. Raha mpitso no olan'iny eny amin'ny anteny meram-pirenena ny lalàna momba ny satamanokana Antananarivo renivohitra. Agoa, piasa miisa 7 sy 1 alina no efa tavaverina amin'ireo orinasa afakaba 5 efa mihodina ary mbola mitony ny fandraisana piasa amin'ny sehatra ny fanjairana. Hitatra amin'ny sehatra 7 karazana ny tsenam-barotra Agoa fa 5. Ny Prime Ministre Kolo Roger ve ny olan'ny fanjakana tsy namoana vola ho an'Antananarivo renivohitra namboaran-dalana. 2 miliara sy 770 sy 300 tapitrisa no nomen'ny Prime Ministre ny komuna an-drenivohitra Antananarivo anarenana ny lalana potika 2 hatramin'ny 3 volana kosa nanaovana ny asa. Any Centrafrika, piasan'ny firenena mikambana iray no nisy nakan-kery ny maraina teo tany Bangui. Vehivavy 2 hafa teratany frantsay ny iray no nalainy vondron'olona mitapiadiana anti-balaka omaly. Ankilany dia mitaky ny amitsorana ny filohan'izy ireo ity vondrona ity rehefa mandeha ny fifampirarahana ankehitriny. Ny andindiny izay avy hatrany. Soc à vitre en août à Pénac. Menuiserie en aluminium. Rideaux métalliques. Volets roulants. Vitres. Tôle. Soc à vitre en août à Pénac. 020 22 682 28. 033 11 256 63. Soc à vitre en août à Pénac. Très sincèrement à votre service. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Vao Coco! Naturali, Coco zato isanjato. Vao Coco! Tsy miparitaka. Vao Coco! Tsy mandoto, sady mora hoentina. Vao Coco! Azo antoko. Vao Coco! Tsara kalitao. Vao Coco! Tsy matahotra orana. Tsara! Vao Coco! Ok! Ya! Mora, ampiasaina. Vao Coco! Vao Coco! Tsara ho zao. Zato ariary. Une grande promotion pour tous les clients chez Leftmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Permis seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%.
salle à manger, WC, table basse, 25%, 30%. L'EFMET, à Noussat. Et c'est parti, on va voir ce qu'on va voir. Oh mais regardez cette passe, ça va très vite, on se régale. On en prend vraiment plein les yeux. Oh le très beau geste. Et oui, et but! Si vous ne voulez pas vivre le foot à moitié, vivez 100% de la Cannes Orange 2015 sur Canal+. Oui, 100% des matchs en direct et en intégralité pour vibrer encore plus fort. Avec les commentaires de nos meilleurs experts et des émissions exceptionnelles pour décrypter toute l'actualité de la compétition. Les plus grands rendez-vous sportifs se vivent sur les chaînes Canal+, à seulement 45 000 ariari par mois. Bonne Cannes Orange 2015 sur Canal+. Tohifina bidy eo amin'ny tranombarotra Baolay amin'ny taona vaovao ity. Maro ihany koa ireo entana azo atao fanomezana. Ampli de puissance, baffle, subwoofer 2.1, 5.1, lecteur DivX, TV LED Shangang, TV LED Hisense, panneau solaire 5 watts à 300 watts, réfrigérateur, synthétiseur, kojakoja maro ho an'ny vehivavy. Baolay miarabanao natratrany taona 2024. Baolay ny tsara indrindra trano. Lame crédit ianao tsindriny dièse 204 dièse safidio telo lame crédit dia mahazo fana hatramin'ny arivo ariary manomboka izao. Miamanja ny miantso miaraka amin'ny Orange, miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Dia mbola faly mitsidika ny tokantrano andray tomboka lasy tomboka avy amin'izao takarivo izao miarabanao ary manasanao anaraka ny fampahalam-baovatra amin'ny fariny ety-piandohana kosa dia ialana tsiny ny fahatapahany onjam-peo ny 8.5 teboka valo efa eo ampanamboarana moa ny teknisiana amin'izao fotoan'izao ary verina tsy ho ela izany onjam-peo ny Cool FM izany. Fa isatarantsika ny fampahalam-baovao amin'ny ety ariva ity ny pejy politika avy hatrany nahazo fampitandremana avy amin'ny antokony avy ireo député mivily lalana androany mivaivay ny fivarotantena politika ankehitriny mahalona ny fanangana ny gouvernemanta vaovao. Maro teo ministra sy miseho etsy sy aroa ka manatsaratsara endrika mahalona ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana miverina mikiky ny fitondrana Rajaonary Mampianina amin'izao fotoana izao ireo fomba fanao politika ny fivadibadiana palitao izay nahazatra hatramin'izao ny zava-misy ankehitriny miezaka ny makatombontsoa amin'izany ny fitondram-panjakana. Matoa Ndatsoratry Enika Jarakoto Manantsoa. Mpivarotena politika mivarotena amin'izay ahitana tombontsoa sy seza tsy miaina dia ny feon'ny fieritreretany aza. Nahafahana nahita ny endriky ny mpanao politika maro ny vanim-potoana hakatoky ny fanendrena gouvernement ankehitriny. Tsy lany enatra intsony ny mpanao politika izay samy milaza sy namerimberina fa tia tanindrazana sy hiady ho amin'ny tombotsoam-bahoaka teo aloha saingy miady mafy ho amin'ny tombotsoany manokana ankehitriny. Raha no heverina fa kiondalana nanova ny fomba fanaony ny mpanao politika maro ny raha latsaka sy ny krizy ny fandimby na mpitondra takaitra ny sarababem-bahoaka teto amin'ny firenena hatramin'izay dia mazava izao fa mpanao politika maro no manao ny vahoaka ho fitaovana hitsinjovana ny tombotsoany manokana. Maro noho izany ireo mahasamijoro ny kitsirano mamorona ny tsy misy ohatra amin'izany ny ambara fa vondrona parlementaire VPM malagasy miara-miainga 2 izay sady tsy misy ara-panjakana no manitsakitsaka tanteraka ny fitsipika anatiny antena miram-pirenena izay mamaritra mazava fa tsy misy solombavambahoaka afaka miditra amin'ny vondrona parlementaire roa samihafa. Manolotra anarana minisitra amin'ny anaran'ny VPM malagasy miara-miainga ireo député vitsivitsy milaza fa miaraka amin'ny benja urbain Andrea Tsizihena ankehitriny. Fisandohana sy fisolokina izany rehefa dinihina lalina ny valikafatra avy amin'ity vondrona toko ity.
Nanaitra ny fanambarana navoaka ny vondrona politika malagasy miara-miainga omaly fa tsy ao anatin'ny VPM malagasy miara-miainga hatramin'izay nijorony ary tsy nanao sonina fifanarahana na tamin'ny inona na tamin'ny inona taminy ny antoko RPSD izay misy any Andriatsizena Urbain fa ity farany amin'ny anaran'ny tenany manokana no ny angavy ny hiditra ao anatin'izany vondrona izany. Tsy zoviana amin'ny maro fa efa niasa ampolo taona natao amin'ny anteny miaram-pirenena ity mpanao politika ity. La ny député izy rehefa nirotsaka tamin'ny anaran'ny VPM malagasy miara-miainga raha toka intelo nirotsaka ho fidinina mialoha izany saingy notsipahany vahoaka hatrany. Zatra ny lalan-dririnina ary ve ary nahatadidiny tsirony tamin'ny fomba fanaony teo aloha teny Tsimbazaza teny ary izao lasa tsy mahalala menatra izao intsony nga Benja Urbain. Mazava fa ny mpanao politika tahaka azy no nahatonga ny firenena amin'ny toeran'ny fahantrana misy ankehitriny. Manara-dreriny rano noho ny fitiavam-bola sy tombontsoa, tsy manana foto-kevitra politika ary tsy mahavita mijoro ao anatin'ny fanaovana politika madio amin'ny fanajana ny antoko na ny vondrona toko izay nahatonga azy olom-boafidy. Mampametra-panontaniana ihany koa manoloana izany no hoe mandatezana tahaka izany ve no iverin'ny filoha ankehitriny fa ho fototry ny politikany. Iza no manome antoka fa tsy hivaroteny eny amin'ny hafa indray ireo mpanao politika tahaka izany any aorianany. Fantatra fa efa nahazo fampitandremana ireo député rehetra mani androany. Fantatra ihany koa anefa fa efa misy ny asa mangina ataon'ny tandapana-mbotsorohatra eny anivon'ny HCC iarovana ireo député izay milaza fa momba ny filoham-pirenena. Manoloana ireo filazana sy fanambarana tato ato izay mety miteraka fanontaniana sy fisalasalana ny vondrona politika miaradia malagasy miara-miainga VPM-MMM dia manao izao fanamarihana manaraka izao. Tsy ao anatin'ny VPM malagasy miara-miainga hatramin'izay nijoroany ary tsy nanao sy ny fanaranana tamin'inona na tamin'inona taminy ny antoko RPSD izay misy an'Andriamatoa Andriatsizena Benja Urbain. Ny filoha voafidy hitarika ny vondrona parlementera tokana VPM malagasy miara-miainga hatramin'izay ka hatramin'izao ary ny akeny eo anivo ny anteny miram-pirenena dia nitsombaam-bahoaka Milavonjy Andriasy Philobert voafitany amin'ny distrika Ambovombe Andro Irery ihany. Raisinao fisandoam-pahefana ary tsy mifanaraka amin'ny lalana manan-kery ny ivelan'ireo voalaza ireo Antananarivo fa 20 Janoary 2024 manao sy izany ny birao ny VPM malagasy miara-miainga. Fa tsy mbola nivaha kosa hatramin'izao ilay fitoriana napetraky ny vondrona ambodivoniny amin'ny filankevim-panjakana raha ny lalana nefa 2 andro ary nanaterana izany no tokony hamoaka ny valiny izy ireo na dikan'ny mpitondra arak'izay mampety azy ny 450 amin'ny lalam-panorenana toy izany ihany koa ny 470 mikasika ireo sombam-bahoaka miova antoko politika arak'izay mampety azy tsy hiditra amin'izay gouvernemanta hitsangana eo ny vondrona ambodivona raha ny vaovao avy amin'izy ireo fanadihadiana hoentin'ny heriny Irina Rabary. Mangina ireo mpahalalana treto ireo milaza ho matahotra ny mampiasa mpanjakana azy ao kosa ireo tsy tehany hevitra fotsiny tsotro izao fa hoe mahamaity olana eo amin'ny dikan'ny lalàna ankehitriny ity. Samy manao izay saim-patany ireo antoko politika indrindra fa ireo akaikin'ny fitondrana amin'ny fandikana ny hevitra ny lalam-pandrenana. Ohatra goavana ny fanendrenan'ny Praiministra sy ny andininy 450 izay mamaritra mazava fa ny antoko politika na ny vondrona antoko politika manana sombam-bahoaka maro anisa ao amin'ny anteny miram-pirenena ny tokony hanolotra ny anaran'ny Praiministra. Ireo sombam-bahoaka HVM nefa itsakilan'izay mbola manamafy fa ny maro anisa atao amin'ny anteny miram-pirenena nanolotra ny Praiministra Jean Ravelonarivo. Raha itenonareo hoe tsy majoritaire na majoritaire teny assemblée rehefa tonga aty izy dia raha tsika mahita hoe majoritaire ve manoana azy sa tsy majoritaire dia tsy izany eny tsy azo andaingana zany nahazo majoritaire zay nefa rehefa tonga aty izy dia miaka rehefa avy eo raha ohatra tsy manana an'izay ka miato ihany mamaritra azy rehefa avy eo tsy asiantsika adihevitra be eo. Fa azo adika-hevitra ary ve zany lalam-pandrenana raha ny lalàna dia ny vondrona ambodivonany mbola manana ny maro anisa izy ireo izay manana sombam-bahoaka 20 ao amin'ny anteny miram-pirenena nefa tsy nasian'ny filohan'ny repoblika sira ny mikasika izany. Manoloana ny fikasana hanangana gouvernemanta amin'ity herinandro ity mbola ivorin'ny birao politika ny ndraisana anjarana tsy ao anatin'izay hoy ny mpitondra tenin'ny mapara. Dia aloha ny birao nasional ny vorendinika an'izany mety amintsika ve zany sa tsy mety aza manasika fa ireo ny birao vaovao ivory andinika an'izany rehetrarehetra zany sy izay tokony mety ho atao. Efa hatramin'ny zoma teo no nametraka izay fitoriana teny amin'ny filankevim-panjakana izay ny vondrona ambodivona saingy tsy mbola nivaly izany hatramin'izao. Inona ny andrasan'izy ireo tsy amaliana izany? Lalàna efa mamaritra fa 2 andro ihany no tokony andinian'izy ireo izany fitoriana izany. Misy politika ambadika hafa indray ve hamadihana izay voalazan'ny lalam-pandrenana?
Fandray anjara amin'ny gouvernemanta vaovao ny antoko HVM ho maromaro kokoa no ny teo aloha izy ireo raha ny nambara ny Flou nasionaly ny androany itsekilan'izay nanambara ity antoko izay nampandany ny filoham-pirenena ity fa ara-dalàna nanolorana ny Prime Ministre Jean Ravelinarivo tsy manam-pahefana handinika ny fanendrena ny Prime Ministre ny Conseil d'État raha nambara ny HVM fanampanazavana. Ny fanendrena ny Prime Ministre dia ao anatin'le karazana dia taratasy izay miala amin'ny lalam-panorenana le atao hoe acte de gouvernement izay moa zany ny expression technique teny azy. Fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fanarahana ny lalàna velona eto amin'ny firenena hoy ireo fiarahamonim-pirenena olana voaresaka hatrany ny fanendrena Prime Ministre sy ny fomba nandikana ny andiny fa 4-10 amin'ny lalam-panorenana mbola ivon'ny adievitra kehitriny ihany koa ny fizaran-tseza isaky ny ministera ho an'ireo mpanao politika fomba fanao izay nokian'ny KMF Konoe androany fanatetiana. Andrasana manomboka ny alina ny fahaterahan'ny gouvernemanta Ravelinarivo Jean izany hoe tsy hiandra ny valin'ny fitorinana napetraky ny avy ao amin'ny vondrona modivonina teny amin'ny filakevim-panjakana any amin'ny HCC ny lakilehan'ny famahana ireo olana rehetra ireo raha ny nambaran'ny KMF Konoe. Tsy vao izao izy io nitrangavana tamin'ny fanendrena amin'ny Prime Ministre teo aloha Dr Colomzera dia fa nitrangy io le olana eo amin'ny 550 amin'ny lalam-panorenana io ary samy nanana ny atao hoe fandiniany sy fandraisany na famakiny azy daholo ny tsirairay eny fa pahilalana raha dia samy nanana ny fomba fandiniany sy famakiny an'izay le tena heviny a voalazany lalam-panorenana tokoa ve no ampiariny ny mpitondra samy mifanohatra an'izany a dia tsy misy afa-tsy ny fitsarana momba lalam-panorenana angamba no hoe tena afaka mamaly an'izay fanontaniana izay hoe mifanaraka satsia amin'ny voalazany lalam-panorenana ny fomba nanendrena ny Prime Ministre vaovao. Itsekilan'izay miazakazaka ny fandresen-dahatra amin'izay eo amin'ny toeran'ny ministra handrafitra ny gouvernemanta Ravelinarivo Jean izay. Eo ohatra ireo movansa 4 izay miady ministera 10, ministera 4 sy ny sisa. Io ihany koa ireo solombam-bahoaka izay efa anarana maromaro izao no rehefa mety ho voatendro ministra toa an'izao Jean Ndriatsizena Benja Urbain, Yantra Razafy eny hatramin'ireo fikambanana sy fiarahamonim-pirenena samy hafa aza dia misisika eo amin'izany toerana izany avokoa. Tsy ny politika no tokony hibahany eo amin'ny fanendrenan'ny ministra ho hiatrany ny KMF Konoe. Akoatran'ny hoe mahateknisianina azy araka ny efa voalaza tao dia olona mahafantatra tsara an'ity Madagasikara ity miara-miaina amin'ny vahoaka eto toerana mahafantatra tsara ny zavatra tokony atao fa tsy olona tsy mahafantatra ny zava-misy dia rehefa tonga amin'ilay toerana vao manavao. Zany koa tsy midika hoe tsy manana olona manam-pahaizana antsika avy any ivelany na sahala amin'izany fa hoe hafa sy aingana kokoa zany a ny fandraisana ndraikitra raha olona tena hoe mafy tsara, miaina tsara ny zava-misy marina eto satria tsy manavao ninina tso araka le teneniny tao hoe tsy mbola hiana-dara fa tonga dia handray andraikitra avy hatrany. Anasana indray aloha zany izay ho faneho-kevitry ny HCC mikasika ireo karazana tsy fanaran-dalàna maromaro ireo. Ny fitondram-panjakana ankehitriny izay efa minimikipy manoloana ireo fampatsiahivana samihafa avy amin'ireo vondron-kery eto amin'ny firenena. Mampandra-panontaniana ny amin'ny hoe inona ny tena anton'izao fahanginan'ny HCC izao. Hatreto fantatra fa samy tsy nanolotra anarana ho ministra ao amin'ny gouvernemanta vaovao hijoro ireo vondrona politika toy ny Mapara, ny VPM Malagasy miara-miaingy, ny Maitso, Asan'ny Madagasikara, ny Araka Isika ary ny ARD Havana miaraka amin'ny Dr Jean-Louis Robinson. Tsy neken'ny filoham-pirenena ihany koa ny fangatana fihaonana nataon'izy ireo ary voatsipaka ambavavoa ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina izay nangataka fihaonana manokana taminy. Ny fihetsiky ny filoham-pirenena izay sokajian'ny hery politika maro mifanohitra amin'ny fampihavana-pirenena voizina ankehitriny. Fanontaniana mipetraka ankehitriny hoe mbola azo atokisana ve ny fifidianana izay ho tantanan'ny senita sy ireo ratsamangaiky rehefa efa nanana etaeta ho Prime Ministre izany hoe hanao politika ny filoha mpitarika izany tsy voalaza ny fipetratetezamita na ny disposition transitoire ao anatin'ny lalam-panorenana ny fahafahan'ny senita manohy ny asany aorian'ny fianiana ny filohan'ny repoblika noho izany ny andininy Manakery dia ny fijanona ny asan'ny senita miaraka amin'ny fifarana ny tetezamita fanatetiana. Raha lalàna mampiaton'ny senita amin'ny asany no nandrasana ny fanohatra amin'izay no navoakan'ny filoham-pirenena roa herinandro lasa izay. Tsy misy resaka hatreto ny tolo-dalàna avy eny amin'ny antenimieram-pirenena mikasika ny rafitra manokana voalazan'ny lalàna fa tokony hifehy ny fifidianana rehetra ao anatin'ny repoblika faefatra.
raha lalàna amin'ny feny senita ohatra dia voasoratra mazava ao amin'ny lalàna 2012-004 nanangana anazy fa tapitra miaraka amin'ny fitondrana tetezamita ny fitoampiasany. Nivoaka tamin'ny filakevitry ny minisitra farany tamin'ny andron'ny praiministra teo aloha Coly Roger ny didim-panjakana manendry ny senita hikarakara ny fifidianana kominaly. Izany hoe dekret io fa tsy lalàna ary dekret mandika ny voalaza ny lalàna etsy ambony. Tsy azo anteherana ny voalazan'ny didim-panjakana izay mamaritra fa ny filoham-pirenena no mampiato ny senita amin'ny asany noho ny hoe mbola voafehy ny lalam-pandrenana ny filoham-pirenena ary tafiditra ao anatin'ny fomba mampanao momba ny lalàna ihany koa ny hoe ny filoha mitondra ny firenena no mampiato ny senita amin'ny asany. Tsy misy andin-dalàna ao amin'ity lalàna nananganana ny senita ity nefa milaza fa mahazo maneho ny asany senita rehefa mbola tsy mitsangana ny rafitra solo azy. Izany hoe fandikan-dalàna hafa indray nataon'ny findrana rajonarym-mampianina ity fanendrenan'ny senita hanohy ny asany ity. Efa nisany efa nitolo-dalàna natolotry ny vondrona ambodivona mikasika ny rafitra vaovao asolon'ny senita saingy tsy nisy resaka izany hatreto. Lalàna mikasika ny CEI izay tsy tafiditra kory ao anaty lahadinika hodinina mandritra ity fivoriana tsara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Na dia ny feo nandeha sy ny lobbyina samihafa efa niainga teo aloha azy mametra-panontaniana ankehitriny momba ny amin'ity rafitry ny tetezamita ity. Rehefa nanana etaeta ho praiministra izany hoe hanao politika Ramatoa Tala Beatrice. Ahoana ny fomba azona antoka fa angarahara ary tsy hisy resaka politika ny fikarakarana ny fifidianana. Isan'ny fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe inona no antony tsy ahafahan'ny fanjakana anangana rafitra iray ara-dalàna hitantana ny fifidianana. Fahy Abdallah Hossein no lany teo amin'ny larana voalohany io mpikambana tompo-toerana ao anatin'ny haute cour de justice isolitena ny anteny miram-pirenena ny député Rivitina Jean Bosco sy Randriana Solo Nicolas kosa no mitarika ny miatrika ny fiodinana faharoa amin'izao fotoana izao. Razafindra fitolova kosa no teo amin'ny larana voalohany teo amin'ny mpikambana mpisolo-toerana mbola hiatrika ny fiodinana faharoa kosa ny député Voanginirina Sidonie sy Rahery Sovololona. Raika ambin'ny folo no isan'ireo mpikambana ao anatin'ny tsarana ity ny filohan'ny fitsarana tapo no mitarika izany. Filoha roa avy amin'ny cour de cassation, filoha roa voalohany avy amin'ny cour d'appel izay tondroany ny filohan'ny fitsarana tapo ny solitena roa avy eny amin'ny anteny miram-pirenena, solitena roa hafa avy eny amin'ny anteny miran-doholona ary solitena roa avy amin'ny filan-kevitra ambony ho an'ny fiarovana ny demokrasia sy ny tany tandalana ny au conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit. Ny lalàna mombity farany izay voavy nolany anteny anivo ny anteny miram-pirenena omaly ho an'ny fananganana ny HCG hatreto kosa nefa tsy mbola fantatro izay ho mpikambana anatin'izany rafitra izany. Mbola mipetraka kosa ny fanontaniana mikasika ny vola hoety mampiozina ity rafitra vaovao ity izay tsy voafaritra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Dia izany koa nivadiantsika eo amin'ny pejy ny toe-karena mpiasa miisa 10 isaky ny orinasa no andrasana azo asa amin'ireo orinasa mpamokatra eo amin'ny lalam-barotra ny AGOA hatreto. Asa mandidina ny 7 sy 1 alina no efa tafaverina amin'ireo orinasa 5 efa mihodina ary mbola mitony ny fandraisana mpiasa amin'izao fotoana izao. Afaka mandefa fangatahana asa amin'izany avokoa na ny mpiasa efa very asa tany aloha na ireo mpiasa vaovao amin'ny faran'ity volana janoary ity kosa no voaka ny lisitra ireo orinasa fanampiny afaka miditra amin'ny lalam-barotra AGOA fanatedina. Mpiasa amin'ny sehatry ny fanjairana hatreto no mbola afaka mametraka ny fangatahany asa amin'ireo orinasa afakaba mpanondrana amin'ny AGOA. Hitatra amin'ny sehatra manodidina ny 7,000 ny tsenam-barotra AGOA amin'izao fiverenana izao araka ny voalazan'ny tompony andraikitra amin'izany. Mbola sehatry ny lamba sy ny fanjairana ny 100 aloha hatreto ireo orinasa 5 mihodina ivelatra amin'ny sehatra ny sakafo kosa ny ambiny. Raha 500 isaky ny orinasa tany aloha no very asa, mpiasa manodidina ny 10 isaky ny orinasa ny tokony iverina hiasa tamin'ity taona ity. Mandidina ny roetsy ireo asa nampanantenaina amin'izao fiverenan'ny tsenam-barotra izao. Ohatra fotsiny izao hoe misy orinasa anankiray izao sendra tsaroako izany hoe misy orinasa io izao tamin'ny AGOA, tamin'izy mbola tao anatin'ny AGOA dia nampiasa teo eo amin'ny 1500 travailleurs teo zany ny asa tao aminy. Rehefa nikatony ny AGOA dia tsy misy afa-tsy 500 travailleurs sisany ao aminy. Zany hoe fanapananteny io orinasa io hoe rehefa ivelona amin'ny AGOA dia tsy maintsy aka-piasa vaovao indray dia mety eo amin'ny 10 isaky ny orinasa io zany mety recrutement isy amin'izao fotoana izao zany dia izay mampatonga hoe recrutement mety 2 fois mety 3 fois ny piasa misy amin'izao no piasa izay recruté ao anatin'izay orinasa izay.
fepetra maro no mbola tsy nahafahan'ny firenena malagasy ny sehatra tamin'ny tsenam-barotra Agoa. Voalohany amin'izany tsy fanajana ny zon'ny mpiasa amin'ireny orinasa afakaby ireny. 12 ireo orinasa nangataka hiverina amin'ny tsenam-barotra ary ny 9 amin'ireo no efa miasa. Miandry ny fitsiriana atao amin'ireo aminy vao afaka miverina miasa indray. Misy maromaro zany critères d'éligibilité mety tsy voatanisako daholo angamba fa ny tadidiko zao ny lutte contre la corruption ni respect ni droits humains au travail ni lutte contre le travail des enfants ni état de droit et bonne gouvernance ni respect de l'environnement la gozan national hoe anisany ny critères izay hoe takiny Agoa mba afahany Madagasikara miditra anatin'ny Agoa rehefa respecté zany ireo dia izay nahatonga Madagasikara nahazo an'izay hoe afaka niditra indray ao anatin'izay hoe Agoa izay. Raha tsy ahivina ny fiverenan'i Madagasikara amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandroenana no fepetra iverenan'ny Agoa. Manodidina ny 70 ireo orinasa nisokatra sy nisehatra tamin'ny Agoa tany aloha. Mbola 12 ihany hatreto ireo orinasa nandefa fangatahana hiverina amin'ity sehatra ity. Fanontaniana mipetraka ny anatsarana ny asa miisa 2 hetsy napetraka ho tanjona amin'izao fiverenan'ny tsenam-barotra izao. Nahatratra 12 miliara ariary isaky ny enim-bolana ny adirin'ny fanondranana natao teto Madagasikara makany Etazonia talohan'ny fiverenan'ny Agoa araka ny antotanisa voaray farany. Fa niakatra avroeny ary mbola hiakatra avokoa ny vidin'ny legioma eto Antananarivo taorian'ny ny fandalovan'ny rivotoza ny fahasimban'ny lalam-pirenena sy ny fahasimban'ny vokatra avy any amin'ny manodidina Antananarivo taorian'ny filatsahan'ny rotsakorana no anton'izany tsy hiverina amin'ny vidiny amin'ny andavanandro izany raha tsy amin'ny fahavitany ny fotoan'ny fahavaratra Sharon Tanadetiny. Miaratsy avokoa ny lalam-pirenena taorian'ny filatsahan'ny orana tatoato raha ny voalazan'ireo mpitatitra tsy maintsy mamindra entana izy ireo eny amin'ny lalana tapaka. Mampiena ny asa tokony ataon'ny mpitatitra isan-kerinandro izany ary mampiakatra ny fandaniana misolika. Eo anelanelana Ambohimasoa alakamisy zao ny lalana mbola tsy vita. Aty Ambohimasoa 5 km ny vitany zany. Amandala alakamisy lalana mbola tsy vitanao atao hoe anatin'ny atsasakady mahery rakamy eo sarge. Nefa raha andehananao zany ao anatin'ny andro alina tsy azo andehanana satria le lalana zavatra misy dala. Tena simba be tsy saotra izany. Simba. Peda be ny zavatra simba amin'ny tomobile satria fanjakana manao ny ataony ny lalana simba, ny frais tsy miakatra dia tsy maintsy iainana le zava-misy satria zavatra tsy maintsy iainana melomana vady aman-drano. Resaka transportement zao eo amin'ny lalana tetezana eo Majangady ava peda be ny vola miala. Vokatra izany ny tombo avroeny vidin'ireo legioma farana any amin'ny toerana manodidina ny renivohitra toy ny any Antsirabe, Ampatrosy ary Mahintsy niakatra 400 ariary ohatra, ny kilaon'ny karaoty ary 700 ariary izany tamin'ny fotoana tsy misy orana, 200 ariary ny kilaon'ny voatabia raha 400 ariary tamin'ny Mahitany, 10 ariary ny persile raha 300 ariary sy 400 ariary amin'ny andavanandro. Tahira ato anatin'ny 3 volana no tratra ho an'ny vokabary amin'ity taona ity vokatry ny rotsakorana be. Natratra 420 hektara ny tanimbary difotry ny rano nandritra ny fandalovan'ny rivotoza farany teo. Isy fetraikany amin'ny famatsiana ny renivohitra izany. Zao zao vokatry ny orana simba be ny voatabia efa potipotika, poireau koa torak'izay simba be mihitsy. Ny persile, céleri, kotomila, tongolo maintso, poivron tena simba be mihitsy. Tena miakatra be ny vidiny tsy arakaraky ny tarehany. Raha tsy ny lalana ny orana ny gasoil niakatra daholo dia ohatr'izay mitambatra ao daholo izany le izy. Mo matetika koa lo ohatra zao fekaran'ny vary satria ny andro ratsy tsy mamaina vary ny olona dia miakatra. Efa akaiky ohatr'izao ny vary vao zany dia miakatra foana ny varitranay. Ny lalana tena ratsy dia ny gasoil miakatra. Nanimba ny vokatra ny abetsahan'ny rotsakorana tamin'ity vanim-potoana ny rivotoza ity. Ho an'Antananarivo Atsimondrano manokana nahatratra 10 hektara ny tanimbary dibo-drano. Ny vary aloha vokatra tamin'ity taona ity izany no antenaina matsiana ny renivohitra amin'ity taona ity. Manamafy ny fahasarotana amin'ny famatsiana ny fisian'ireo lalam-pirenena tapaka toy ny eo amin'ny elanelan'ny Mampikony sy Port Berger ary ny lalam-pirenena fa 470 mampitohy ny Moramanga sy Ambatondrazaka.
eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray tsy manaraka ny fentry ny kalitao ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra manampitrotraka ny tsy fahatezan'ny lalana ihany koa ny fahatisiana ny lakan-drano ary mampiandrona ny rano manamando ny arabe roatra amin'ny 3 volana kosa no nomeny PDS n'Antananarivo fa anarenina ireo tsy mety rehetra mandidina izay efa nahazoana famatsim-bola ihany koa avy amin'ny lehibe ny gouvernemanta vaovao fanadetiny Oliva Antriniala. Iray miliara sy 7.7 tapitrisa no nomeny Praiminisitra ny Komina Andrenivohitra Antananarivo anarenana ireo lalana potika. Ny fanetsemana ireo lavaka no olaram-pameana amin'izany, saika ahitana fahasimbana avokoa ireo lalana eto saingy voatonona manokana ny eny Anosizato Ambanidia, Ambomiandra 720 hektara, ity eto Ambodin'Isotry ity fahasimbana hatramin'ny 500 metatra tsy miato ary miteraka fitohanana isanandro. Raha ny hevitry ny mpampiasa ireo lalana tsy maharitra ela aorian'ny fanamboarana ny fahasimbana. Le dalina ngamba nitsetsina dia tsy mandeha rano tsy ampy goudron tsara ngamba le izy fa tokony tômôbila raha midina fotsiny imprenny dia menaka le goudron. Hitanao le goudron zany manify kely nanaovandrareo le goudron dia molo tsy mateza le izy tontona ny tômôbila lehibe dia vaky sady dia mitritra dia miparitaka ka avarakaraka le vola miasa ihany io rehefa kely ny vola miasa anao dia ataonao lazara ravity. Nilaza ny PDS n'Antananarivo fa tsy manambola ny CUA amin'izay fa niankina tamin'ny FER sy ny banky iraisam-pirenena. Nilaza ny mbola ananany mpandroaka fakotrosa ny komina Antananarivo ary famonjena avy amin'ny Praiminisitra vaovao ity ahafana mamboatra ny lalana eto andrenivohitra ity. Potika amin'ny lalana satria tsy hetsina daholo ny lakan-drano canaux d'évacuation rehetra eto Antananarivo. Potika daholo ny foto-drafitrasa momba ny assainissement. Ny lalantsika nefa vita amin'inona? Vita amin'ny goudron sy ny bitume. Tsy mahazaka rano. Manoloana izany miariary ny récupération politique na ny fakana tombony ara-politika ataon'ny mpitondra momba ny fiainan'ny mponina Antananarivo renivohitra ankehitriny. Rehefa nijaly nandritry ny volana maromaro vokatry ny faratsy ny lalana eto andrenivohitra ny mponina Antananarivo, tsy maintsy niandrasana ny Praiminisitra vaovao ve ny fanomezana ny vola, inona no tsy nahafahan'ny gouvernemanta Roger Namaniolana nefa misy ihany ny vola azon'ny fanjakana nomena. Mampatsy ihany olona delestage teto andrenivohitra ny zava-misy rehefa tiany mpitondra voaka dia mivoaka ny vola ary misy ny vahaolana. Mbola mikasika ny foto-drafitra sy eto amin'ny tanàna Antananarivo izay hiatrany hatreto tsy mbola voafaritry ny teknisiana ny hoe atao ahoana ny tunnel Ambanidia azo ampiasaina sa tokony efa amboarina sa manao ahoana. Ity tunnel ity izay efa niorina hatramin'ny taona 7.790 izany hoe 7.7 taona izao nijoroany ary ahina iteratozaka ankehitriny. Trano maromaro no miorina eo an-tapon'ity foto-drafitra sa ity. Misy amin'ireo trano ireo no ahina enjera amin'ny fotoana rehetra. Misy ihany koa ny ranotany ahina hiotsaka raha mafy ny orana. Tena toerana kosa hatramin'ny omaly ny teknisiana avy amin'ny orinasa Colas mijery fotony izay tena zava mitranga ny lasy teknisiana iray fa ahitana fahavakisana avy ety ivelany ity tunnel eny Ambanidia ity arao ny fanapanazavany. Eo misy éboulement dia en plus zay koa zany misy fissure ity tunnel ity io mitera-drano eto izao tena hita be io misy tataka reny zany dia reny mijerevanay dia jerena hoe me mitombo ve reny amin'ny manaraka sa hoe mijanona amin'izao. Sady fissure io zany raha fahazahoko anazy manokana zao ny hitatsika fa ao ambony eo zany tokony ngedangedano io satria raha ohatra ny reny-daly reny raha kapohany eto evaky ohatr'izao dia any ambany izy kely fa eo ambony izy hita be zany hoe any ambony any zany izy mety efa ngezangezan'izao dia jerena hoe me mitombo ve le izy dia inona fepetra raisina avy eo zany zareo manapa-kevitra izao ny atao amin'ity zao. Araky ny fanadidinana atao ny ministera ny asa vaventy no tompona andraikitra voalohany amin'ny fikojakojana sy ny fanamboarana ny tunnel. Araky ny vaovao voaray milaza ny amoaka afatra na komunike ity ministera ity izay mbola andrasan'ny rehetra hatramin'izao fotoana izao. Fa izay koa nivadiantsika eo amin'ny tontolon'ny fampianarana miaodio teny amin'ny faritry ny Anjerimanontolo ireo mpitandro ny filaminana hatramin'ny omaly sy androany hatrany elakelan'ny ny tranony cité universitaire. Raha mpitso no tsarainy ireo mpianatra roa voasambotra omaly taoriny ny nanehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahany fa tsy mahatapa-kevitra ny amin'ny raraberija ny fitsarana no hevitra mahalon'izany ny mpisolo vavy maître Olala ary mampipetra-panontaniana azy ny tsy hanaovana fanadihadiana ny filoto aloha Andrinirina Rajoelina izay fantatra fa voatoton'ny fitsarana fa ao ambadiky ny raraberija fanadihadiana.
ambenana fatratra ny faritry ny anjerimanontolo tao aoriany fisamborana mpianatra roa maly na ny toeram-pianarana na ny toeram-ponenana maraina atoandro ariva ary alina hita teny an-toerana trano ireo mpitandro filaminana raha nambara ny solotenan'ny mpianatra ny safidiny anginy izy ireo mandra-pivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny fitanana ny Berija ny alakamisy ho avy izao. Omaly moa zany ny mpianatra tety moa zany na ny hevitra noho ny hoe tsy fahafaliana amin'le zavatra nisy tery amin'ny fitsarana satria fitsarana mihitsy no miteny hoe izay tsy matapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra nisy teny ka tezitra tamin'iny moa zany ny mpianatra dia naneho hetsika fa le izy moa zany ny tena marina tsy comité des jeunes universitaires de Madagascar na ny CJUM no nitarika an'le izy teo fa ny mpianatra izay tsy faly fotsiny amin'le zavatra nisy teny amin'ny fitsarana. Raha mpitsy kosa no hotsarainy ireo mpianatra roa voasambotra ireo, izy ireo izay tany anaty toeram-pialamboly no nosamborina, manohitra izany ny mpianatra. Ka izay mpianatra aloha tsy manaiky an'izany na mampianatra tsotra na tenenako eto za tsy anatin'iny tsy anatin'iny fa mampianatra tsotra na tenenako tsy dia mety aminay fisamborana mpianatra ety amin'ny cité fa nanao fihetsiketsehana hony tary nefa ny olona tsy manao fihetsiketsehana ny samborina aminay tsy mety amin'ny mpianatra izany tsy fantanay tsy teo ny fanjakana atao amin'ny mpianatra fa aminay tsy mety aminay izany izay fotsiny tiako tenena ary mangataka ny famohan'ireo mpianatra ireo izay mpianatra tsotra. Nanoana mafy ny filohan'ny Repoblika ankehitriny ireo mpianatra tarihin'ny Berija fony izy nirotsaka hofidiana ny tsy fahatanterahany fampanantenana nataon'ny filoha Hery Rajaonarimampianina araka izany no antony fitakiana ny tanànamponjy ity mpitarika ity. Hatreto tsy misy pirofo kosa ny filazana fa ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no ao ambadika ireo mpianatra tarihin'ny Berija ireo. Enareo mpitondra ireo ihany na prisika an'ireo manao hoe asay vao mifidy anay hoe somena an'izao rehefa amin'izao fotoana izao mitaky le ireo ankizy ireo dia ampidirina ireo eny am-ponja sao dia mba tsy rary le tompo fa i Andry Rajoelina raha tena marina zany maninona tsy nety natao amin'ny fitsarana tao izy maninona tsy atao ankety izy amin'izao fotoana izao maninona tao amin'ny fitsarana tsy nisy pirofo na dia iray akory aza tamin'ny tsaraina ny Berija sy sambieta fa hoe tia ny pirofo nentinay atao fampanoavana ilazana fa hoe meloko rety mpianatra tia ny Andry Rajoelina. Nanamafy io fanazavana io ihany koa ny solotenan'ny mpianatra fa resaka noforonina ny fanohanan'ny ity mpitondra teo aloha ity azy ireo. Andrasana indray araka izany izay didim-pitsarana ivoaka rahampitso ho an'ireo mpianatra roa voasambotra sy raha afaka mpitso ho an'ny Berija. Ity farany izay voalaza fa tsy salama amin'izao fotoana izao miakatra 540 ny tosi-drany ary mandeha ranorina matetika izy any am-ponja hoy ireo fianakaviany. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany ny Centre Afrique mpiasa ny firenena mikambana iray no nisy nakan-kely ny maraina teo tany Bangui vehivavy roa hafa teratany Frantsay ny iray no nalain'ny vondron'olona mitapiadina Antipalaka ity ihany koa maly ankilany mitaky ny amitsorana ny filohan'izy ireo ity vondrona ity raha efa mandeha ny fifampiraharahana amin'ny vondrona Frantsay amin'izao fotoana izao. Fa iverina eto toerana koa isika eto anatin'ireto vaovao nisongadina tamin'ity anio ity reto andrasana manomboka ny alina ny fahaterahan'ny gouvernemanta Ravelonarivo Jean Rampitso no olaniny anivo ny antenimieram-pirenena ny lalana momba ny sata manokana Antananarivo renivohitra vaovao momba ny lalam-barotra AGOA mpiasa misa 7,000 no efa tavaverina amin'ireo orinasa afakaba sivy efa mihodina ary mbola mitony ny fandraisana mpiasa eo amin'ny sehatry ny fanjairana ary farany 2,770 telonjato tapitrisa no nomeny ny Prime Ministre ny commune Antananarivo renivohitra anarenina ireo lalana potika roa hatramin'ny 3 volana kosa no anaovana ny asa dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalamboava tamin'ny ity anio ity sorony ianao niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko. Soc à vitre en Outapenac 033 11 256 63 Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service.
Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Vaovao, vao shampoing citron, papaye, X-Mont, amin'ny sachet Stavoin. Nanolotra anao teo ny vaovao.